sakaniazava nitsangana ianao iza. Vavaka isika rehetra toko misaotra sy midera mamivonahitra anao izay Andriamanitra raha eo noho ny alehibe ny fitiavanao ka hanomezanao anay tombonandro hatraranay izao andro lehibe izao dia andro anatanteranao ny fanavotanao anay ka nampisehonao anay tokoa ny amin'ny nandresena ny fahavalo izay atahoranay dia ny fahafatesana izany tamin'ny nanangananao ny zanakao Jesosy Kristy tamin'ny fahafatesana. Dia misaotra indrindra Tompo ny amin'ny anananay anjara ny tantananao anay tsiraray avy tonga eto amin'izao tempolinao masina izao. Ary mino izahay fa tsy hisy hiala maina eto fa samy handray ny anjara avy amin'ny teninao izahay rehetra izay tonga manatrika izao fotoana izao. Fa dia maniry izay ny tenenanao Tompo fa mihaino izahay. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Dia miarabantsika rehetra ry havana amin'izao andro lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izao dia ny amin'ny andro Paska izany izay fotoana lehibe izay anehon'Andriamanitra ny voninahiny tamin'ny nitsanganany Jesosy tamin'ny maty. Dia izay antsoina hoe Paska. Ny Paska dia fantatsika tsara eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely fa ahatsiarovana ny nanavotana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egipta. Dia avy amin'ny teny Hebreo ny Paska hoe fandalovana. Ka ilay fandalovana dia manambara Andriamanitra nandalo tamin'ny fireneny Egiptiana ka nitondra ny fahafatesana na nandringana ny matoa rehetrarehetra na biby io na olona io teo amin'ny fireneny Egiptiana. Fa izay nametraka kosa ny mariky ny ra tamin'ny zanak'ondry tsy misy kilema tamin'ny fotoana io no tsy niharan'ny fahafatesana. Izay no hevitry ny hoe Paska. Ka ho tsarovany zanak'Israely mandrakariva izany mariky ny fanavotana izany ary vokatry io fandalovan'i Jehovah na nitondra ny fandringanana teo amin'ny izay rehetra tsy nitondra ny mariky ny fanavotana dia ny ra zanak'ondry dia niharan'ny fahafatesana dia io no tsarovany zanak'Israely indrindra isaky ny andro Paska ka mialohany izay nialany tamin'ny fanandevozan'ny Egiptiana. Tahaka an'izany koa isika. Ankehitriny mankalaza ny Paska isika. Raha ny Paska dia tsy hoe amin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy vao napetraka hoe ty andro Paska fa ny andro Paska efa nipetraka teo hatramin'izay nankalazany zanak'Israely azy efa hatramin'ny arivo taona maro tany aloha tany. Dia tamin'ny fotoanan'ny Paska no nitsanganan Jesosy ihany koa mampisehoana ary ampahafantarin'Andriamanitra amintsika fa misy antony lehibe izany Paska izany. Dia ny amin'ny tsy niharany fahafatesana ao amin'izay rehetra mitondra ny mariky ny hazo fijalian'i Jesosy dia amin'ny alalan'ny fandraisana ny tenany sy ny rany. Izay no mahazava-dehibe ny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ilay mariky ny ra izay natao tamin'ny tolanim-baravarana teo amin'ny zanak'Israely dia tsy izany intsony no ataontsika sady tsy rambibiny intsony no entina manala na miaro antsika fa ny zanak'ondrin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Izay no antony nanendren'i Jesosy ny fanasany alohan'ny hafatesana mba ho tsarovantsika fa misy fanavotana izay nataon'Andriamanitra antsika. Dia ny fanavotana izay nanafahana antsika tsy amin'ny fanandevozan'ny Egipta intsony fa fanandevozan'ny ota izay mahazo ny olona rehetra ka tsy mahatonga ny olona mahay ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa ny faharatsiana mandrakariva no ao anatiny. Izany no antony nahatongavan'i Jesosy hanafaka antsika amin'izany satria rehefa nanota ny olona dia ny fahafatesana no miandry azy. Dia rehefa tanterahan'i Jesosy ny fanasany dia ny solo ny mariky ny ra izay natao amin'ny tolam-baravarana no andraisantsika ny tena mandrahan'i Jesosy dia io no miaro antsika tsy hiara ny fahafatesana intsony dia ilay fahafatesana amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra izany. Zava-dehibe ny Paska eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ny tanterahan'i Jesosy ary feno teo amin'izany Paska izany, teo amin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana izany
ny zavatra takian'Andriamanitra izay tsy tanterakitsika rehetra ka nahatonga an'i Jesosy nisolo atsika izay tokony ho faty kanefa dia nentina izany fahafatesana izany ary izany fahafatesana izany no noreseny amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Zava-dehibe ho atsika izany, manan'Andriamanitra nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty. Tsy mbola misy eto ambonin'ny tany olona maharesy izany fahafatesana izany. Tsy mbola nisy olona na mahay ody faty aza dia tsy maharesy an'izany fa tsy maintsy ho faty avokoa ny nofo rehetra araka ny ten'Andriamanitra. Fa Jesosy efa nitendra amin'ny filazantsara ny Jaona 1:10 no jerentsika. Dia Jesosy efa niteny mazava tsara, izao no fananganana, izao no fiainana sy fananganana amin'ny maty. Izay rehetra mino ahy Jesosy dia tsy ho faty mandrakizay. Ny filazan'i Jesosy ny amin'ny hoe tsy ho faty mandrakizay dia tsy ilay fahafatesan'ny nofo izany, fa ilay fahafatesana izay nilazain'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva tany amin'ny saka, nilazany hoe amin'ny fotoana ihinananareo an'ity hazo ity dia ho faty ianareo, dia nohaniny ihany ilay hazo. Fa tsy maty araka izay eritreretantsika azy Adama sy Eva, fa velona ihany izy. Fa ilay fahafatesana lazain'Andriamanitra eo amin'ny fotoana ihinananareo an'io dia ho faty ianareo. Dia ilay fahafatesana fisarahana amin'Andriamanitra. Dia ilay fahafatesana mandrakizay izany. Mitoetra amin'io ny olona rehetra na iza eto ambonin'ity tany ity. Io no lazain'ny soratra masina eto manao hoe amin'ny olona anankiray no nidira ny fahafatesana ary ny fahafatesana nahatratra ny olona rehetra. Ka na iza no nateraka olombelona dia nandovan'izany fahafatesana izany. Entiny mandehandeha amin'ny fiainana eny ilay fahafatesana mandrakizay na dia velona ary izy. Ka noho izany maro ny olona mandehandeha toy ny velona feo mason'Andriamanitra dia maty. Fa izay rehetra nandray an'i Kristy Jesosy kosa dia io ilay lazain'i Jesosy io, izay mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ka tsy milaza ilay fahafatesana izay tsy maintsy mahaloa ny nofontsika Jesosy amin'io, fa ilay tsy ho faty mandrakizay mitoetra mandova ny fiainana mandrakizay araka ny lazan'i Jesosy hoe izay mino ahy dia ho mpiara-mandova amiko ny fiainana mandrakizay. Izany no fanantenantsika mino. Tsy ity tany ity no nampananten'Andriamanitra ho lovaitsika fa ny fiainana mandrakizay. Ary izany no tsy maintsy hiaretantsika amin'ny finoana hatramin'ny farany, satria mbola miasa ilay fahavalo miezaka mandrakariva izy. Ny hamono izany fanantenana izany ao anatintsika ka ataony variana amin'ny zavatra mahafinaritra amin'ity tany ity isika. Variana amin'ny zavatra mahafinaritra ny nofo isika dia hadinontsika ilay tena zava-dehibe dia ny amin'ny fahavelomana mandrakizay. So ihany tsika fa manana ny andro lehibe tahaka an'izao dia ny andro Paska. Ahatsiarovantsika izany fotoana lehibe nandresen'i Jesosy ny fahafatesana izany ka mampieritreritra antsika indray hiverina amin'ny tena finoana marina dia ny fahatokinan'i Jesosy ilay maty eo amin'ny hazo fijaliana. Io no andro lehibe izay tsarovatsika amin'ity andro anio ity eo amin'ny tantaran'ny fiainan'ny fiangonana. Rehefa nateraka Jesosy dia tsy nateraka ho olona fotsiny izy, fa nateraka ho tonga amin'ity fotoana ity hanatanterahany ny asa-pamonjena ho ahy sy ho anao. Na dia efa tany amin'ny 2000 taona lasa tany mialoha aza dia mihatra hatramintsika sy ny taranaka faramandimy mbola ho avy rehetra raha mbola tsy tonga moa izy izany asa-pamonjena izany. Dia ny ten'Andriamanitra voalahatra ho antsika mikasika ny ty andro lehibe ity dia ho hitantsika ao amin'ny Lioka 4:20 dia ny 9 ka hatramin'ny 10. Filazantsara araka ny Lioka 4:20 dia ny 9 ka hatramin'ny 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboarina. Ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Ary raha mbola very-hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roa lahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary noho natahotra izy dia ka niankoko dia hoy izy roa lahy taminy, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy hatolotra eo an-tanan'ny mpanota ka homboany amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo.
dia nahatsiaro ny teniny izy ary nyverina ny alany tamin'ny fasana izy dia ny nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 sy ny namany rehetra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fanontaniana napetraky ny anjely tamin'ireo olona, fanontaniana tsy dia tena mametraka mitady valiny fa fanontaniana mampieritreritra no nilazany anjely tamin'ny ireo vehivavy izay tonga ny eritreritra hamonjy hanositra ny fatan'i Jesosy amin'ny menaka sy ny diloilo, menaka manitra sy ny diloilo araka ny fomba fanao amin'ny fahafatesana izany. Ny eny amin'ny hoe nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Raha amin'ny fisainana maha-olombelona dia mitovy amin'ireto vehivavy reto isika, satria izy ireo nahita raha mamaky ny tantara isika, raha nanaraka ny zoma masina moa isika dia mahita tsara ny zavatra niseho rehetrarehetra fa rehefa nasorona fatan'i Jesosy dia nampidirina amin'ny fasana anankiray. Fasana anankiray vaovao izay vao namboarina nametrahana azy araka ny teny fikasany soratra masina raha teo tany aloha daholo izany hoe fasana mbola vaovao nametrahana azy. Dia hitan'izy ireo io ny fasana misy azy fa amin'ny andro sabata dia tsy azo atao ny mikasika faty teo amin'ny fiainan'ny jiosy izany. Ary ny andro manaraka amin'ny jiosy dia efa manomboka amin'ny tolakandro, rehefa manomboka amin'ny hilana ny masoandro dia efa manomboka ny sabata. Zany hoe zoma zany dia efa manomboka ny sabata, zoma tolakandro dia efa manomboka ny sabata. Dia tsy azo atao ny mametraka faty eny amin'ny hazo misy ireo na tsy Jesosy aza teo fa misy jiolahy hafa mety maty teo amin'ny hazo fijaliana, tsy maintsy asorona ny faty. Fa tsy azo apetraka ho tratra ny andro sabata eo fa mandoto ny fahamasinana ao amin'ny finoana izany dia isorona tsy hisy faty mihantona eny. Dia izay ny antony nasorana an Jesosy. Tsy vita araka amin'ny fomba fanao fandevenana teo amin'ny jiosy ny fandevenana an Jesosy. Tsika malagasy manana fomba rehefa misy maty dia misy ampandroa natao an'izao, ampiantafaina ohatran'izany, dia tahaka an'izany tokony ho natao tamin'i Jesosy tamin'ny fahafatesany. Fa maika ny olona mba tsy ho tratry ny sabata, handoto ny sabata ny faty dia tsy maintsy nampidirina haingana, ny finosina lamba fotsiny dia nampidirina haingana ao am-pasana. Tsy vita ny fikarakarana toy ny fatao reto hoe hosorana menaka manitra, hosorana diloilo manitra, ny faty nampandroana sy ny sisa izay vao finosina. Fa natao araka an'izay ankamehana. Dia ny andro ny sabotsy, tsy afaka manao inona ny sabotsy raha teo moa sabata, dia tsy afaka nanao inona ny mpianatra. Fa ry zareo raha mbola niafina, matahotra ny amin'ny hoe sao enjehina kory zareo. Dia rehefa tonga ny lahady maraina, ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia niazakazaka amin'izay reto vehivavy reto izay efa nanamboatra menaka, efa nanomana an'izany dia namboatra an'izany dia ndao amin'izay ho any amin'ny fasana. Dia hikarakara ny fatan'i Jesosy. Izay ny fomba. Ary mitovy amin'izany fomba fotom-pisainan'ireto vehivavy reto izany isika raha teo amin'ny toerany hahita ny fatan'i Jesosy ao am-pasana. Fa Jesosy talohan'ity zavatra miseho rehetrarehetra efa niteny intelo izy ny amin'ny hafatesany sy ny amin'ny hitsanganany. Fa saingy tsy mitoetra ao am-pony olona na tsy mitoetra ao anatin'ny fon'reto mpianatra reto izany, tsy mazava amin'ny sain'izy ireo, aonao koa izany ho faty nefa hitsangana, ho faty nefa hitsangana. Ary sasany aza manao hoe ahoana ny amin'ny Mesia izay hoe ho avy izy dia haharitra ety nefa ahoana no lazainao fa ho faty indray izy. Tsy azon'izy ireo ny tena fototry ny asa izay hahatongavan'ny Mesia dia ety ambonin'ny tany. Tsy mazava amin'izy ireo inona marina ny tena hevitra izany zavatra lazain'i Jesosy izany hoe ho faty izy dia avy eo hitsangana. Dia
lasa izy ireo tonga tao amin'ny fasana araka ny tantara hitantsika eto dia eny an-dalana izy ireo mieritreritra hoe ahoana moa no hanasorana ny vato ao amin'ny fasana, ary ny olona mandeha tsy mba le lehilahy ranjanana ireny fa ny lehilahy ranjanana natahotra dia misitrika hatrany fa ny vehivavy no manana fahasahiana. Dia lasa nandeha ny vehivavy sady mandeha ny mieritreritra hoe ahoana tsika reto hanakodian'le vato amin'ny tantara ny Zomamasina ny tantarana azy dia hoe vato ngeza be dia mbola nasiana mpiambina dia avy eo nasiana tombo-kase tsy afaka hoe soronao moramora zany. Dia nieritreritra ny tenan'izy ireo ahoana no ataotsika, fa inona ny zavatra miseho dia hita teto fa hoe efa nisokatra ny varavaram-pasana, efa nikodiny vato lehibe ary dia nahagaga azy ireo zany zavatra zany. Filazantsara sasany moa mitantara ny tena zava-misy satria efa mitantara ny miaramila taty aoriana, mitantara ny vavolombelona rehetra taty aoriana, ny fisehon'ny zavatra rehetrarehetra nandritra ny alina nahatonga ny varavarana miseho. Dia ny amin'ny hoe nisy kisara amin'ny horohoron-tany nampikodian'ny vato ary ny miaramila ny vadi-po toy ny maty torana daholy no nitahotra satria tsy fantatra izay tena zavatra niseho tao na nanahoana fa ny sala amin'ny horohoro-tany. Ary ny miaramila ireo ny vadi-po dia nitsoaka daholy izy rehetrarehetra nivoa amin'ny fasana, dia izay ny zavatra niseho. Ary ireo miaramila ireo mbola ny karamaina, raha mamaky ny tantaran'ny Matio isika dia ahitana hoe karamaina zareo, dia anareo lazao hoe nangalary ny mpianatra ny faty, nefa nisy miaramila ny karamaina hiambina ny fasana, nanao inona fotsiny ary zareo teo ka hoe nisy mpianatra ny nangalatra ny faty, kanefa ny miaramila efa ny karamaina niambina n'izany fasana zany. Zany no toy ny asan'ny fahavalo moa zany a, te hanimba foana ny asan'Andriamanitra. Fa zany akoa tsy nahafoana ny asan'Andriamanitra velively, fa ny zavatra misy hitantsika amin'ny tantara araka ny lioka kosa dia zao, izy ireo nahita fa nisokatra ny vavahady ary ny zavatra nisy dia zao niditra izy ireo jerena tsisy ninona tsony ao anatin'ny fasana, tsisy zavatra tsony fatin' Jesosy tsy hita tao. Dia ny anjely roa lahy no niteny manao hoe nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Io no hery ho antsika kristianina. Ny Andriamanitra ivavahantsika tsy Andriamanitra maty. Ny Andriamanitra ivavahantsika tsy Andriamanitra tadiavina. Fomba antsika any Madagasikara rehefa ohatranay ny aina tany amin'ny faritany atsimo any, rehefa hiantso Zanahary na hiantso Zanahary dia manao tromba sy ny sisa, dia velesina ny amponga, dia misy ny olona anankiray eo manao an'ilay manjotso tromba filaza azy, miantso fanahy, dia velomina ny amponga sy ny sisa sady misotro toaka daholo ny rehetrarehetra, dia iny amin'izay tonga ilay fanahy ao anatin'ilay olona ao. Zay vao mampiteny an'ilay olona. Tadiavina zany ilay Andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa. Dia zay vao hita miteny eo amin'ny fiteny hafa ilay olona zay tsindrian'ny fanahy amin'izay fotoana zay. Tsy mba tahaka an'izany ny Andriamanitra antsika. Tsy mba taitairina ohatran'izany vao haheno ilay Andriamanitra antsika. Fa ny Andriamanitra antsika tsy matory, tsy maty, ny antsika Andriamanitra velona, tsy mitoetra ao anatin'ny fahafatesana izy, fa hita mandrakariva izy, eo mandrakariva izy. Ary eto amin'ity fotoana ity dia ny fasana izay atao hoe toerana izay atahoran'ny olona indrindra ka anaovan'ny olona fangataham-pitahiana sy ny sisa, tsy tao Jesosy. Tsika rehefa tonga ny ray novambra iny matetika ny olona dia mihazakazaka makany am-pasana hoe andro fetin'ny maty moa no ilazan'ny olona azy, dia mangataham-pitahiana any. Fa ny antsika eto dia mazava tsara fa tsy Andriamanitra maty ny antsika, ary tsy ao am-pasana ny Andriamanitra ivavahantsika, fa nitsangana tamin'ny maty izy nandresy ny fahafatesana. Zava-dehibe ho antsika zany, manome fanantenana ho antsika zany ny fahamarinany zavatra nilazain'i Jesosy ny amin'ny ilazany hoe hitsangana izy
afaka hatelona. Zany fitsanganan' zany dia tsy midika fa hoe nitsangana fotsiny izy, fa manambara zavatra lehibe izay raketiny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe misy fahavalo izay mampiasa ny fahafatesana ho fampitahorana antsika ka hahatonga antsika hiankohoka eo amin'ny isan'andro. Ary io ny zavatra mahatonga antsika misalasala ny amin'Andriamanitra, tsy matoky loatra ny amin'Andriamanitra rehefa sendra ny zavatra sarotra, satria ao ilay tahotra ny fahafatesana, tahotra ny zavatra mampijaly sy mampahory, ka dia mitady ny fomba maro samihafa mba ahazonany atao hoe fiainana tsara sy mirindra sy milamina tsara, dia mihazakazaka amin'ireo mpanandro, mpiskidy sy ny sisa, ireo mpijery karazana bolina na mpijery karatra mba hijerena hoe inona mampety ny andro. Dia ny tahotra no ao ambadika izany rehetrarehetra izany, tahotra ny fahafatesana, matahotra isika. Ka vokatra izany dia io no anaovan'ny fahavalo mandrakariva ny fandavona ny kristianina tsy hitoetra tsara sy hiorom-paka tsara amin'ny finoana, fa mahafantatra ihany fa mihozongozona ihany ilay finoana ao anatintsika, tsy matoky tanteraka an'Andriamanitra, tahaka ny mpianatra izay efa nilazana hoe hitsangana amin'ny andro fahatelo. Fantany ihany zany fa tsy natokiny zany hoe hitsangana zany amin'ny andro fahatelo. Dia tahaka an'izany tsika maro amintsika no manana fahalalana sy fahafantarana ny amin'i Jesosy, fa saingy no ny tahotra dia mihozongozona izany finoana izany, hany ka mitady lalana hafa isika hamahana ny olana na mety hanankinana ny fiainana hoe ity no mety azo antoka kokoa ity zavatra ity. Dia any itsika no mandeha hany ka dia ilay finoana ao anatintsika tsy finoana velona fa finoana mitsilopolopo no mitoetra ao anatintsika ao. Zay zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika dia tahaka an'izay efa nambarany ny anjely eto manao hoe tsarovy ny teny izay nataony taminareo. Mampianatra antsika hoe hahatsiaro ny tenin'Andriamanitra omena antsika, tsy ilay fahatsiarovana eto tsy manao hoe tadidy fotsiny, fa hiainana no zavatra tiany anjely holazaina amin'ny hevitry ny teny eto. Tsy mahalama hoe mahatadidy ny teny fotsiny sika na mahalala ny teny fotsiny, fa tadiavin'Andriamanitra hiaina antsika ilay zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra rehetra. Hatraiza no fahazoantsika matoky ny tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny teny izay lazaina izy, fa izay lazain'Andriamanitra dia hainy tanterahina avokoa, ary tanterahiny sady hainy tanterahina rahateo. Izany no Andriamanitra antsika, tsy mba Andriamanitra manao resaka mamy fotsiny izy hahazoana olona, fa Andriamanitra miteny ary ny teniny dia mahery indrindra. Izany no mahatonga antsika mihazona ny tenin' Jesosy, araka izay lazaina hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaka ny vavan'Andriamanitra. Dia rehefa nandre ny tenin'ny reto anjely reto, reto vehivavy reto, dia lasa niverina nakany ny ala amin'ny fasan'izy ireo, dia nilaza ny zavatra rehetra tamin'ny 12 sy ny namany rehetra. Tsy mijanona hatreo ny tantara hoe nilaza tamin'ny mpianatra sy ny sisa teo, fa ireo 12 ireo mbola nihidy an-trano. Eto moa dia lazaina foana moa ny vehivavy malemy sy ny sisa, fa raha jerena ny lehilahy ny tena kanosalahy mihitsy no ilazana azy eto, fa nihidy an-trano, fa tsy mba naneritreritra hoe andao mba hikarakara ny fatin'i Jesosy any am-pasana. Fa ny vehivavy no nanana an'izay fahasahiana izay, dia ny vehivavy no mpilaza vaovao voalohany raha ny resahana eto, ny vaovao mahafaly voalohany indrindra izay iankina amin'ny fiainan'ny fiangonana, hoe velona Jesosy. Ny lehilahy no mpihainy fotsiny ary an-trano ary, fa tsisy zavatra na eo vao nikoropaka ny lehilahy vao miseho hoe matanjaka, dia mbola tsy nino ary raha ny tantara mijerentsika, tsy mbola nino izy ireo, fa andao hamarinina ny teny reto vehivavy reto. Niazakazaky i Petera sy le mpianatra anankiray mamaky ny tantara mampiomehy ihany hoe niazakazaka mafy izy roa lahy. Petera tsy naharaka n'ilay anankiray fa tavelany afarany,
mangezangeza Petera fa le anankiray mavitrika kokoa. Tonga tao am-pasana tsy hisy tao, tonga koa Petera tsy hita tao dia fatan'i Jesosy. Zay ry zareo vonino. Zavatra nisy tao am-pasana dia ny lamba namonosana ny fatan'i Jesosy ny tao. Ny mosoara namonosana ny vavany no teo ny valona. Fa tsy hoe nipitsipitsika fotsiny fa ny valona. Io no mahatonga antsika manao fampianarana kely fotsiny aho eto hoe ity alitara hitsangana amin'ny pasteur ity rehefa mitsangana eo tsy hoe latabatra fotsiny io ametrahan'ny pasteur baiboly sy ny firana fa amintsika fiangonana io symbole ny fasana nametrahana an' Jesosy ity zay nanaovana azy hoe alitara masina. Dia io no ametrahana an'io lamba fotsifotsy eo amboniny io na inona ny loko ampiasaintsika na volomparasy io na mena io na maitso io dia tsy maintsy asiana an'ilay lamba fotsy manambara fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Tsy ao am-pasana no ivavahantsika. Tsy Jesosy maty no ivavahantsika fa Jesosy nitsangana tamin'ny fahafatesana. Zay no anton'io lamba fotsy apetraka eo ambony io. Io zana fotsy mbola misy lamba fotsy eo amboniny io. Iny symbole. Tsika manko raha tokony manao rakitra isika dia tokony mihodina ary ambadika ary. Mahita tsara an'izay sy manambara an'ilay fanoloran-tenantsika koa ilay fanaovana an'ilay rakitra. Fa isika ety androa manatitra azy dia ho hitanareo izany rehetrarehetra izany. Ny zavatra tiana ho tenenina dia zao, io no hita amin'ny Petera sy ilay mpianatra tao dia izay izy ireo vao nino fa hay nitsangana Jesosy. Maro ny tantara niseho tao aoriana fitsanganan'i Jesosy fa ny olona moa mbola nanarama ny mpiambina nanarama azy hoe nangalary ny mpianatra ny fatiny sisa ary mandraka ankehitriny dia mbola izany no mbola hitantsika amin'ny zavatra lazain'ny olona hoe tsy maty zany Jesosy fa nangalary ny mpianatra ny fatiny. Mbola tsy maty zany koa Jesosy fa olona kafa ny maty teo amin'ny hazo fijaliana fa tsy Jesosy zany. Zany daholo ny zavatra ahelin'ny olona mandraka ankehitriny ary io no lazaina aminareo fa hoe ny fahavalo ny fahamarinana na ny fahavalo ny filazantsara tsy mipetra-potsiny amin'izao izy ka faly isika fa mankalaza ny Pasika fa nitsangana Jesosy. Tsy mipetra-potsiny amin'izany ny fahavalo fa miasa izy manao zay mbola hahatonga ny finoana tsy hino an'izany, tsy hahatoky an'izany tenin'Andriamanitra izany. Na isika tonga eto amin'ity fiangonana ity miasa foana ny devoly fa tsy mipetraka fotsiny izy, manao zay tsy hahatonga anao hatoky ny tenin'Andriamanitra izy, manao zay hahatonga anao tsy hino ny tenin'Andriamanitra izy, mahatonga anao hiozongozona amin'ny zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra izy. Firifiry ny olona manao zay, inona koa ny inona ny soratra masina mifanipatsipaka ny zavatra lazainy ao. Ny fomba fijerinao ara-nofo dia zavatra tsy marina, mety zavatra hitanao ato. Raha ny maso ara-nofo no hijerena azy sy ny fisainana ara-pisainana amaha-olombelona no jerenao ny soratra masina dia toy ny zavatra mifanohitra ny zavatra misy ao. Fa raha ny fanahy masina no miasa ao anatintsika amin'ny fandinihana ny ten'Andriamanitra, zay mahatonga hoe ity boky ity dia talan'ny boky ihany, fa ny mahafa azy dia ny fanahin'Andriamanitra no miasa ao anatinao ahafahanao mandray ny hevitry ny ten'Andriamanitra. Fa raha tsy zany dia tahaka ny fandraisan'ny mpianatra ny tenin' Jesosy ihany nefa tsy fantany, raisiny ihany hoe hitsangana amin'ny andro fahatelo nefa tsy fantany, dia tahaka an'izany isika rehetra. Raha tsy miasa, raha tsy mangataka ny fanahy masina ianao, ahazonao ny heviny dia reraka ianao, vizana ianao, ary na ny hamaky an'ity baiboly ity tsy vitanao izany. Dia eto isika dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha manana sy manaiky ny asan'ny fanahy masina ahafahantsika matoky izay zavatra rehetra ambaran'ny tenin'Andriamanitra ary mihazona an'izany, fa tsy mihaino ilay feo ny fahavalo izay miasa mandrakariva izy hanao zay hanatsatsoana na hanao zay hampihozongozona ny finoantsika. Ny andro Pasika tahaka an'izao dia fotoana lehibe indrindra izay hanamafisan'ny fiangonana ny finoany an'Andriamanitra ka hanamafisan'ilay fanekempinoana. Amin'ny fanekempinoantsika io manko ny fehin'ny finoantsika atao anatin'ny fiangonana. Ka ilazanao amin'ilay artikola faharoa hoe mino an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ilay tokana tompontsika nateraka Maria Virjina, nijaly tamin'ny fanapahana Apôstôly Pilato, maty ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Hamafisina ao zany
mba tsy hahatonga antsika hanadino ny antony io famerimberenana n'io fanekepino no isana lahady. Tsy ho adinontsika fa ny Andriamanitra antsika dia nandalo an'izany dingana rehetrarehetra voatanisa zany mba hahatonga antsika hanana izao fotoan-dehibe sarobidy eo amin'ny fiangonana izao. Dia aingana isika mianakavy mba hahay mandray tsara izany andro Pasika izany, tsy ho andro fifaliana hoe sakafo be fotsiny ihany no atao hoe Pasika. Amin'izao tontolo izao manao fety izy fa ny azy fety tsy misy an' Jesosy ny Pasikany fa fetina atody, fetina zavatra hafa, zany ny Pasika. Fa ny antsika tsy zany ny Pasika. Fa ny Pasika antsika dia rehefa tsy ao Jesosy, tsy Pasika izay amintsika. Fa ny antsika dia Pasika dia mampiseho fa Jesosy nandresy ny fahafatesana. Dia aoka tsy ho voafitapitaky ny dokam-barotra isan-karazany. Rehefa tonga ny Krismasy dia mahita hatao fomba fitadiavam-bola ny mpanao dokam-barotra rehetrarehetra ahazoana vola amin'ny fanaovana Krismasy. Tsy izany ny Krismasyntsika, fa Krismasyntsika mpamonjy ny teraka. Rehefa manao Pasika antsika dia hita ny mpanao mpitady vola koa fa hoe tena mafety be ty andro Pasika ty, andao amoronana zavatra, ahodiny any amin'ny zavatra hafa ny Pasika. Fitadiavana atody, bitro, sinsisa, zany ny Pasika. Dia variana amin'iny tsika dia very ilay foto-kevitry ny Pasika. Ka antsika raha tsy mitandrina isika zavatra kely fotsiny dia efa manimba sy mamotika ny finoana izay orena antsika. Ny fahavalo izahako dia tsy hoe faly izy fa mankalaza ny Pasika ianao. Tsy faly izy mahita anao tonga eto amin'ity tempoly ity. Tsy mba faly ny fahavalo mahita anao tonga eto. Fa te hanimba ny finoanao izy. Fa ianao kosa raha tonga eto dia sambatra satria ampahereza ny tenin'Andriamanitra mba hiverina amin'ny tena fototra mampisy ny Pasika isika. Miverina amin'ny tena antony Pasika isika dia ny amin'izay nitsanganan'ilay mpamonjy tamin'ny fahafatesana. Io no toriana, io no ambara. Rehefa misy manontany ny olona hoe ahoana pasteur no ahafantarana fa hoe tia ny fiangonana marina sy tia fiangonana zao, dia za miteny amin'ny olona hoe ny fiangonana marina ao voalohany dia tsy maintsy mitory sy manambara ny mahampanota ny olombelona izy. Rehefa tsy milaza ny mahampanota ny olombelona izy dia efa tsy iza zay. Satria io no ahatongavan Jesosy hamonjy ny mpanota. Rehefa tsy mitory any Kristy izy, izay hany famonjena ho an'ny olona amin'ny alalan'ny fibebahana manatona an'i Kristy, rehefa tsy mitory an'izay izy, tsy izy zay. Fa raha mampanantena fotsiny zavatra mahafinaritra sy ny fampiazana sy ny tombotsoa materialy fotsiny izy, fitaka zay. Zao misy fivavahana vaovao any Madagasikara any. Dia maha-be dia be mametra-panontaniana fa maninona be ny mpanaraka azy. Misy fivavahana vaovao any. Misy an'izany mandany rakitra zany. Hoe nareo manantena te hahazo trano. Nefa ny zavatra terinareo aty amin'ny rakitra tsy mahavidy trano akory. Dia tokony ho valeran'ilay trano no aterinareo aty dia mahazo trano ianareo. Ahoana koa zany foto-kevitra handraisana an'izany zavatra hoe ny valeran'ny trano no aterinao aty izay ianao mahazo trano. Ko maninona raha valeran'ny trano tonga dia hividianana ny trano. Dia iny dia maro ny olona dia io izy ny olona fa maninona ary be ny mpanaraka azy ohatran'izany, fa maninona koa ary ilay olona ohatran'izany. Rehefa tsy miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, fa mihainohaino fotsiny amin'ny fahatsaram-peon'ilay mpitarika, na ny fahaizan'ilay olona mandahateny, na ny hatsara-tarehin'ilay mpitory-teny, variana manaraka an'iny fotsiny ianareo, dia tavela eo fa tsy mahita an' Jesosy. Tsy Jesosy no hitanareo,
fa variana amin'iny fotsiny dia lasa manaraka-kefa fotsiny fa tsy mamaky ny baiboly. Maro ny olona mandeha am-piangonana tsy mahita tsony milanjan'izany baiboly zany mavesatra. Ahoana no ahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra? Ahoana no ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy mamaky an'io ianao? Ahoana no ahafantaranao ny tenin'Andriamanitra izay lazany Jesosy raha tsy mamaky an'ity ianao? Tsy misy ahafantarantsika an'izany velively. Ary ny farany fahatelo amin'izay ahafantaranao ny fiangonana marina dia tsy mampanantena zavatra hafa Andriamanitra afa-tsy ny fiainana mandrakizay. Tsy nampanantenanao hanana diplôma be izy, tsy nampanantenanao hanana trano be izy, tsy nampanantenanao hanana fiara be dehibe izy. Tsy izany nampanantenan'Andriamanitra antsika. Raha amin'izao fiainana izao, hoy Paoly apôstôly vao nivakiana tamintsika teo, no anantenantsika ny Kristy dia mahantra noho ny olona rehetra ianao. Raha ianao mivavaka ka hanantena hoe zavatra ny tany ihany no ivavahanao aminy, mahantra ianao. Fa omen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra. Omen'Andriamanitra antsika ny zavatra ilaitsika, fantany izany. Fa mazava ny tenin Jesosy, impiry isika nandre ny tenin Jesosy manao hoe katsao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, impiry ianao nandrean'izany. Ary tena manaona marina ny fikatsahanao azy. Na nontaniana ny zanantsika sekoly lahy teto ange ny fanontaniana hoe ahoana nataontsika ny fitiavantsika an'i Jesosy? Dia ahoana ny fanehoantsika tokoa amin'ny fahatokiantsika an'i Jesosy amin'ny fiainantsika rehetra isan'andro. Fa izay tadiavin'ny tenin'Andriamanitra amintsika dia izao, katsao ilay fiainana mandrakizay hanananao amin'ny fiainanao. Fa rehefa hanananao izany, hoy Paoly apôstôly rehefa miteny manao izay, raha ny zanany aza nomeny antsika, raha ny zanany, firy moa zanak'Andriamanitra? Tsy lahy tokana izy tsika, zanak'Andriamanitra lahy tokana. Fa tsy mba hoe mana maromaro fa hoe lahy tokana, nomeny anao ho faty. Tsy omeny anareo miaraka amin'izay koa ve ny zavatra rehetra? Zanany aza foy ny ho faty ho anao, ka tsy omeny anao fa izay zavatra ilainao ny fiainanao. Tadiavo ny hanananao antoka fa manana ny fiainana mandrakizay ianao, ao aminao ny fiainana mandrakizay. Rehefa hanananao, ianao no manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany. Ianao no manana indrindra satria mpandova ny fiainana mandrakizay ianao. Ianao no manan-karena indrindra. Sandoka ihany ny harena eto ambonin'ny tany. Ilaozana io, tsisy mitondra na soa anankiray na sainta anankiray aza, tsy hoentinao miakatra any an-danitra velively. Na firy ny diplômanao na omena elozy tahaka n'inona ianao eo amin'ny fiainanao, tsisy hoentinao makany amin'ny fitsaran'Andriamanitra izany na ray aza. Fa eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra dia hojerena ianao nino sa tsy nino ianao. Nandray ny famonjena avy ianao sa nandany famonjena eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Fa Jesosy natsangana tamin'ny maty dia efa santatry ny fampisehoana amintsika ny amin'ny fisiny izany fiainana mandrakizay izany. Ary Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia tsy maty intsony izy fa nitsangana mampiseho fa hoe izy no santatra ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy zavatra kisangisangy io, tsy blagy izany, fa zavatra marina ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary asehon'Andriamanitra amin'izao Pasika izao izany. Ho antsika ny Pasika fandresena io, resy ny fahafatesana, resy ny tahotra, resy ny zavatra rehetrarehetra mampahory antsika. Izany tsy midika fa tsy hoe misy zavatra hanahirana anao ny fiainanao, fa ireny tsy hanafoana velively ary tsisy afaka manaisotra ny mahazanak'Andriamanitra anao handova ny fiainana mandrakizay. Fa manana ny lova tsara indrindra ianao. Izany mahatonga ny taloha tsy ny taloha fa nahatonga ny kristiana tamin'ny andro voalohany naharitra ny fampahoriana sy ny fampijaliana azy. Tsy mba nitaraina na nanino. Misy manao film moa dia film hafahafa ihany. Fa raha mijery ireo martiora taloha, ireo mpianatra natao martiora ireo, tsy mba nisy zavatra nitaraina an'izany na nivonoina izy ireo. Raha notoram-bato i Stefana tsy mba nitaraina zany izy. Fa izy ara-mivavaka Andriamanitra mamelany helony fa tsy fantan'izay ataony izy Stefana nefa izy torahana vato. Tsy mba nimenomenina zany izy.
satria fantany fa mahita an Jesosy izy, handray azy, handova ny fiainana mandrakizay. Tsy fahoriana mahavery hevitra ny mino ny eo amin'ny fahafatesana. Fa isika rehefa manao an'le fiaraparareny dia manao an'izao hoe mino amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty, ka raha mino fitsanganan'ny tena maty isika tokony tsy hitanondrika lava isika, fa malahelo noho ny fisarahana sy ny tsy fankahitana mahazatra, fa mino kosa fa tsy maintsy mbola hihaona hahita ny fiainana mandrakizay izay lovaintsika rehetra rehetra. Izany no tena zavatra iorenan'ny finoantsika amin'ity Pasika ity, mampiseho ny fanantenana isika, fanantenana mandrakizay, mampiseho fanantenana ho antsika ny amin'ny ampitso tsy mampahatahotra antsika velively. Ny olona matahotra ny bomba atomika sy ny ina amin'izao fotoana zao, very hevitra amin'ny tantara misy eto ambony tany amin'izao fotoana zao, vadikati-doha mihitsy ny rehetrarehetra, miakatra ny carburant, miakatra ny vidim-piainana, miakatra n'izao, very hevitra mihitsy ny olona amin'izany rehetrarehetra zany. Fa ny zanak'Andriamanitra tsy mba tahotra ny mihitsy izany, manatrika an'izany izy. Tsika nga moa afaka miala, fa tsika eo fa matoky an'Andriamanitra isika, fa izy no mitondra izao rehetra izao. Izy no mitantana ny zavatra rehetra, ka dia tsy manantahotra ny zanak'Andriamanitra. Izany no zavatra asehon'ny Pasika ho antsika, Pasika fandresena. Ka raha tsy manana ka raha tsy hiainantsika zany fiainana Pasika zany, dia hihorohoro lalandava isan'andro ny fiainanao, ho feno tahotra isan'andro ianao, ho very hevitra isan'andro ianao. Fa raha miaina ny zavatra nisy teo amin'i Jesosy ianao, ny amin'ny hoe na izy efa mahafantatra ho faty ianao, zao ianao, azao Jesosy tsy niala amin'izany, fa fantany fa ny ray no mitantana ny zavatra rehetrarehetra. Izy raha ny teny hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao, satria fantany fa ny ray no mifehy ny zavatra rehetrarehetra. Dia tahaka an'izany ianao zanany, Andriamanitra rainao no mitantana ny fiainanao. Izy no mifehy ny zavatra rehetra ho amin'ny fiainanao zanany. Tsy hamelanao zanany ho ampahoriana izy, tsy mamelanao zanany ho hijalijaly foana ianao, fa izy no mitantana ny fiainanao manontolo raha matoky azy ianao, raha tsy miala aminy ianao. Zany no tiany fiangonana hananantsika kristianina rehetra, ka hitoriana ny filazantsara rehetra. Fa raha tsy natsangana Kristy, ino moa ny antony ivavahantsika eto? Tsisy antony ivavahantsika raha tsy natsangana Kristy. Paoly apôstôly efa miteny an'izany, mandany andro fotsiny mitory teny eto pastora, rehefa tsy natsangana Kristy fa toy ny mitory zavatra lainga, fa natsangana izy. Ka raha marina zany fananganan'Andriamanitra ny Kristy zany, dia marina amin'ny fiainanao koa zany. Izy vonona hanangana anao koa amin'ny farany. Ka tsy tokony ho kristianina kanosa isika, fa kristianina sahy, mijoro, velona finoana, manana fanantenana, matoky fa manan'Andriamanitra velona mahery, mitondra ny zavatra rehetra isika izay tsy azon'izao tontolo izao sakanana rehefa Andriamanitra no miasa. Dia matoky an'Andriamanitra ary apetrao amin'ny fiainanao fa izy no hatanteraka izay rehetra mahasoanao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sanaka fanamasina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Ray soa ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray amin'ny firaisana sy ny fimonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka, ny voninahiny Jehova, mifampiposaka amin'ny rao eto amin'izao tontolo izao.